Miobian Jehovah ary tany rehetra, manompoan Jehovah amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah n'Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olona sondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akanjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalazany anarany. Fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famondram-pony ary miantra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Ivavakisika Jehovah tomponay tsara sy masindrindry ny an-danitra misaotra anao zay mitera sy makalaza ary mameo voninahitra ny anaranao. Makasitraka noho ity fotoana manokana ity afahanay manatanteraka izao programa manokana izao. Aoka ho avelanao ny elokay ary amranao fo izahay ho vita fihavanana aminao. Ary ny fanaonao masina no hitaridalana ahafanay rehetra matsapa ny fanatrehanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampifaliana lehibe sy amin'ny foravoravo ry havana malala no hiara-banay anao izay ato amin'ny Sampana Fampielezam-boky eto anivon'ny Federasiona Madagasikara foana. Ny firarianay amin'ity sabaty ity dia ny anovozanao hery vaovao indray ary andraisantsika an' Jesosy ilay teny velona. Mirary ny fitahiana sy ny fahasoavana ho amintsika ny mandritra ity sabaty ity. Amen. Fideratsika n'Andriamanitra dia leo ataontsika ny larakira faharoanjato. Hanambara fiti manava
Manasanao andray ny baibolinao ary hijery izay voasoratra ao amin'ny ohabolana 12 ny 2:20 tapany voalohany. Ohabolana 12 ny 2:20 tapany voalohany. Misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany. Andeha hotohizantsika ao amin'ny Apokalipsia 1 ny 2:7 izany vakiteny izany. Apokalipsia 1 ny 2:7. Sambatra izay mamaky sy miaino ny teny ty faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra atao anatiny fahatombotra ny andro. Manasantsika hiaraka hivavaka andohalika. Hivavakantsika ray marina sy tsara indrindra ny an-danitro, misaotra betsaka noho ny fitantananao manokana ary misaotra noho ny fitahianao manokana, misaotra noho ny fanambinanao. Tratra izao fotoana manokana dia ny fanatrehanao n'izao fampoampivavahana izao. Indreto izay zanakao mivory miaraka midera sy mankalaza ny anaranao. Mangataka Tompo, mamindrafo aminay, mamelany alokay, mahatoky sy mino izay fa ho fafanao amin'ity androany ity ny tsy famendrena rehetra. Mangataka amin'ny fitarian'ny fananao masina mba hiteny aminay. Ta io mpijery sy mpiaino izao fandarina fampoampivavahana izao, mba ho kasihan'ny tananao mahery ny fiainan'izy ireo. Areo ka mangataka aminao manokana raha misy tsy salama amin'izy ireo Tompo, amin'izao andro itenenana izao, amin'izao ora hivavahanay aminao izao, sitrano tanteraka izy ireo, vao ny olana menjady amin'izy ireo, ary aoka tsy ny sitraponay ny atao fa ny sitraponao rery ihany Jesosy io. Amin'ny anaranao ny angatana izany mivavaka izany. Amen. Tonga amin'ny fotoana manokana fanompoam-pivavahana, famerenana ny ampahafolony sy fanaterana ny fanatitra isika. Mialohan'izany nefa dia manasanao ny amin'ireo izay fanatitra ho atolotra ho an'i Jehovah amin'ity androany ity sy ny ampahafolony ho averinao amin'i Jehovah amin'ity androany ity dia mba homaniny eo aminao zany. Ary ao anatin'izany anaovantsika vavaka mangina. Amen. Ny fitenin'ny fitiavana eo amin'izao tontolo izao raha vao miresaka ny atao hoe fitiavana dia mitovy daholo ny foto-kevitra, iraisana daholo ny zavatra rehetra, ny fiteny ihany ny samihafa. Fa ny fanehoana ny fitiavana samy manana ny azy koa, fa ny foto-kevitra iraisana avokoa. Andehantsika hamaky izay voasoratra ao amin'ny Jaona 1:20 (&20). Jaona 1:20 (&20) andiny nefa lantsika tsy anjery loatra izany. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Teny mpitiavana avy amin'Andriamanitra izany. Ny teny tamintsika ny fitiavan'ny Andriamanitra tamin'ny fomba ahoana? Tamin'ny nanomezany
ny zanany dia Jesosy Kristy ho faty teo amin'ny azo fijaliana ho atsika. Tsy afa-misaraka amin'ny fitiavana ny fanomezana averintsika indray, tsy afaka misaraka amin'ny fitiavana ny fanomezana. Tsy ampy ny miteny fotsiny hoe tianao Jesosy. Amin'ny fomba ahoana nefa? Tsy maintsy mizara. Inona no zaraina? Jesosy no zaraina. Ny fampielezam-boky na ny fampielezana ny pejy voasoratra, ny fampielezana ny teny masina voasoratra voarakitra, dia anisan'ny fomba anankiray azahoana mizara n'izany Jesosy izany. Ahatonga ny olona mba hahisitraka izay nataon'i Jesosy ho azy teo amin'ny hazo fijaliana. Mirakitra ny fitiavan'Andriamanitra ireny pejy masina voasoratra ireny. Raha mizara indreny ianao dia mizara an'i Jesosy. Inona ary no anananao? Mety manana ve ianao fanantenana ao amin'ny andro farany ohatra? Mety manana ve ianao fanantenana ao amin'ny ankohonana ohatra? Mety manana ve ianao hery mifanandrina? Ohatra ihany ireo. Inona ny pejy voasoratra ananantsika ihany ka azontsika zaraina? Azontsika atao ihany koa ny mizara andreny rehetrarehetra ireny izarantsika an'i Jesosy, izarantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Ary tokony ianao an'izany indrindra isika. Mandritry ty enemana isokatra tsy ho ela ity, dia asaiko ianao amin'izay boky anananao, boky masina anananao, eny mety ho baiboly aza izany, izara n'izany amin'ireo manodidina anao, mba azahoanao mizara ihany koa, sy azahoan'ny hafa misitraka an'izany Jesosy izay maty ho azy teo amin'ny hazo fijaliana izany. Miaraka hivavaka isika. Ny lohany anatanterantsika ny fanatitra dia manasanao hanondrika ny lohanao hivavaka isika. Ray malala izay ny an-danitro, mankasitraka indrindra ny amin'ny nanoloranao an Jesosy Kristy zanakao ho faty hamonjy anay. Ankehitriny ihany koa dia maniry fatratra izay hanolotra ny tenanay manontolo ho anao, ka dia ampiasao ny fanomponanao zahay Tompo, ary mifanatitra izay atolotray dia raiso ankasitrahana eo anatrehanao ahavita be amin'ny asanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.
faly miaraba ny ankizy rehetra amin'ity sabata ity. Salama tsara daholo ve nareo? Ye, tonga eo amin'ny tantarany ankizy tsika izao. Ny lohatenin'ny tantarantsika androany dia hoe fitahiana ho an'ny hafa. Avereno hoe fitahiana ho an'ny hafa. Tantarany feno sy sitraka. I feno sitraka 7 taona feno dia sitraka 1 taona. Izy mena tareto mbola kely dia efa nampianarin'ny neniny izara. Hitanareo, rehefa any ampianarana izy dia mihinana goûter. Ka raha misy namany tsy manana goûter dia zarainy, tiany ianao. Dia rehefa any an-trano indray ka ohatra hoe miara-milalao eo an-tokotany dia misy namany tsy manana kilalao dia omeny kilalao hoe andao hiaraka hilalao. Fitahiana ho an'ny hafa izy izay ihany koa mba maniry anana izany toetra izany. Ie, mangatany Jesosy fa tena tiany Jesosy izany. Hitanareo, izy mena tareto mbola kely dia nampianarin'ny neny ihany koa hoe tena tsara be raha manokana vola ho an'i Jesosy. Dia hoe ahoana izany ozy izy feno hoe ahoana izany ry neny. Zaho manana goûter zao nareo. Dia ny goûter rehetra izay azonareo angalantsika ary zato atao anaty boatin-drakitra. Tena tsara be izany. Faly be mihitsy isitraka sy feno fa anao boatin-drakitra izy manomboka izao. Dia ny goûter ny isan'andro izany akana ary zato atao anaty boatin-drakitra anaovana ny asan'Andriamanitra. Dia tao foana dia nitombo. Dia indray andro ary tao am-piangonana nisy fanentanana. Izao nataon'ilay mpanentana tao am-piangonana hoe amin'ny herinandro iny herinandro ny pejy voasoratra. Dia izao mizara pejy voasoratra, izany hoe mizara boky daholo tsika rehetrarehetra. Na ny lehibe na ny tanora na ny ankizy kely ary dia mizara pejy voasoratra. Dia rehefa izay dia nampilay mpanentana hoe fa tena tsara raha ohatra hoe ity boky ity ihany koa no zarainareo. Ity boky ity manko dia mitondra fanantenana sady mampahery amin'izao andro izao. Fa na misy boky hafa ary tsy maninona mety foana fa mizara boky fotsiny. Dia tonga tany an-trano. Tapitra izany ny fotoana fivavahana dia tonga tany an-trano. Rehefa tonga tany an-trano dia ozy izy hifeno mantsy neny. Neny izay koa ve izany izao mizara boky? Dia ozy izy neny, ye, na ny ankizy kely koa ary mizara boky. Dia ozy izy sitraka. Feno ary maninona raha vakitsika ilay boatin-drakitra dia hivitanantsika boky e. Tena mety izany ozy izy feno. Andao ary, faly ery izy mena-danany dia naka an'ilay boatin-drakitra dia mivaina ilay izy. Dia nisaina. Rehefa natambatra nisa ozy izy nareo na vidy boky anankitelo lehibe ohatran'ity ny volan'izy menada. Tena faly be zareo. Dia izao nataony neny manana nyity voly ity zay hivitanana boky ity afaka mividy boky ho anay ve neny? Dia ozy izy neny hoe ye, sady za ihany koa izara hiaraka aminareo menada. Dia ny ampitsony iny dia mividy an'ilay boky neny. Rehefa azo ilay boky tonga tao an-trano dia nentina mbavaka niaraka nandohalika izy telo mianaka. Vavaka, Jesosy misaotra betsaka anao zay fa nomenao an'ity boky ity. Dia atoroy anay hoe izy ary ny olona omena an'ireto boky reto. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Rehefa avy eo dia ozy izy sitraka hoe nenahy mpampianatra anay nomeko ny anankiray. Dia ozy izy feno hoe aleo koa izany nomeko ny mpampianatra ny anankiray. Izany hoe ray amin'ny mpampianatra sitraka dia ray amin'ny mpampianatra feno. Mbola misy boky firy izany? Mbola misy boky anankiray. Omentsika niza re io boky iray io ozy izy neny. Izao ary andao omentsika an'ilay atsy akaikin'ny tranontsika atsy. Dia hoe tena marina izany. Dia izao ihany koa ozy izy neny. Misy boky fahasalamana izay omentsika anazy ihany koa satria izy tsy dia salama. So dia mba manampy azy. Eny ary tena faly ane zareo lasa ary niaraka izy telo mianaka. Nakao an'ilay tranon'ilay tao ambadika. Dia namena anazy ilay boky. Inona ozy izy nareo? Nandeha teny ny fotoana 5 taona taty aoriana
tena faly be satria sady sitrana le aretin'le olona tao ambady le namena zareo boky ara-pahasalamana sy lasa mpiara mivavaka amin'izy ireo le olona tao ambadika le namena n'le boky dia izao faly zareo satria lasa mpiara mivavaka fitahiana ho an'ny hafa satria sady salama le olona no afaka naneho soa tamin'ny olona rehetra izany mba teo fitahiana ho an'ny hafa eny tena tiany Jesosy izany ka izao hoentintsika mbavaka izao manko ny tenin'Andriamanitra misy ozy izy mahafoy nefa mitombo fananana ihany hitanareo raka izy rehefa mahafoy ho an'i Jesosy tsika dia Jesosy mihitsy no manome ho antsika izay ilainao dia omeny Jesosy anao fa ny fanirian'i Jesosy dia mba ho fitahiana ho an'ny hafa ihany koa ianao ka manomboka izao dia andaontsika izara ary amin'ity herinandro ity raha manana boky mitondra fanantenana na boky tsara ianao dia ameo ireo olona izay fanerasera aminao fa mety hitondra anazy ho eo amin'i Jesosy izany hiaraka hivavaka ary tsika andao ary manasa ny ankizy rehetra izay maniry ho fitahiana ho an'ny hafa dia andao hitsangana fa hivavakantsika Jesosy misaotra betsaka anao izay amin'izany tantara izany izay ihany koa dia maniry ho fitahiana ho an'ny hafa ka ampiasao anao izay na dia ankizy ary mba hitondra ireo namanay ho eo amin'i Jesosy izay misaotra raha eo tononay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy amen. mialohan'ny fampahirezana ho an'ny rehetra dia ndeha hiara-iaino ity hira izay ho ataon'ny asa fampielezam-boky ity isika na ireo mpampely boky izany. By the grace of the Lord, yes, we maintain the goal, reaching out, brighten the world. By His grace we are living like never before. We will find that the joy will be more. By the grace of the Lord, yes, we maintain the goal, reaching out, brighten the world. By His grace we are living like never before. We will find that our joy will be more. Let us share the proclaiming His imminent return. Let's be genuine, fully leaning on His triumphant hand. By the grace of the Lord, yes, we maintain the goal, reaching out, brighten the world. By His grace we are living like never before. We will find that our joy will be more. À la grâce de Jésus, oui, nous avons un but à atteindre, éclairer le monde. Par sa grâce, nous vivons comme jamais auparavant. Nous verrons que sa joie nous inonde. Par la grâce de Jésus, oui, nous avons un but à atteindre, éclairer le monde. Par sa grâce, nous vivons comme jamais auparavant. Nous verrons que sa joie nous inonde. Partageons les échos. Proclamons son regard, soyons témoins, soyons fidèles en ton temps. S'appuie sur sa main triomphante. Par la grâce de Jésus, oui, nous avons un but à atteindre, éclairer le monde. Par sa grâce, nous vivons comme jamais auparavant. Nous verrons que sa joie nous inonde. Nous verrons que sa joie nous inonde. Nous verrons que sa joie nous inonde.
ampitiavana no iarabananao tratr' izao fotoana manokana izao a afahantsika miaino ny tenin'Andriamanitra, afahantsika miaino ny feon'Andriamanitra ihany koa amin'ny alalan'izao toriteny manokana izao. Tiako ny manasanao mialohan'ny hiainotsika n'izany afatra izany, hiaraka hivavaka amiko. Vavaka, Jehovah tomponay tsara sy masindrindra ny an-danitro, midera sy mankalaza manome voninahitra anao zahay. Misaotra anao zay no ty fotoana ity izay ahafahanay miaino izao afatra manokana avy aminao izao. Tianay tompo raha ho avelanao ny elokay amindranao fo izahay, ny fananao masina, ny taridalana, na ny mpanomponao zay teny, na ireto zanakao zay iaino, dia aoka hanokatra ny sainay sy ny fonay ny fananao masina. Mitenena ary fa vonina iaino izahay no ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ity ity dia tiako ny hitondra ny ten'Andriamanitra amintsika iresaka manokana ireo tombontsoa raisina avy amin'ny famakiana boky. Ireo tombontsoa raisina avy amin'ny famakiana boky. Inona fa samy manana boky avokoa sika rehetra ireo any atokantrano manana karazany maro, ary ny ray amin'izy ireny ny tenin'Andriamanitra. Azo antoka fa manana izany ianao any atokantrano. Ireo tombontsoa raisina avy amin'ny boky, na boky tsotra izany, na ny tenin'Andriamanitra no resantsika ao anatin'izao lohahevitra amin'ity fampahirezana ity izao. Efa novakiana teny am-piandohana ny Apokalipsy 1:7 izay miresaka fahasambarana. Dia mbola hovakitsika izany tenin'Andriamanitra izany ny Apokalipsy 1:7. Jesosy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra izay mamaky sy ny miaino ny teny'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fantombotra ny andro. Misy fahasambarana ao anatin'ny famakian-teny. Tenin'Andriamanitra izany resana atao anatin'izay andalan-teny izay, fa ny famakian-teny amin'ny ankapobeny, famakiana pejy voasoratra na boky, na boky inona na boky inona, dia tokony hitondra fahasambarana izany. Misy 720 be izao ny tombontsoa raisina avy amin'ny famakiana boky, 720, kanefa misy 6 izay tena ilaitsika. Tiako no ilaza izany manokana amin'ity anio ity. Misy 6 izay tena ilaitsika izany, tombontsoa 7 raisina avy amin'ny famakiana boky, pejy voasoratra izany. Ny voalohany amin'izany dia izao: rehefa mamaky boky isika dia mampitombo ny voambolana ananatsika ny famakiana boky. Lasa manan-karena voambolana zany tsika rehefa mazoto mamaky boky, na boky inona na boky inona, dia lasa mitombo ny voambolana izay ananatsika izany. Mahafinaritra izany. Tsy sahirantsika fa lasa manan-karena amin'ny voambolanantsika. Rehefa miresaka tsika dia manana voambolana maro satria tia mamaky boky. Ny faharoa dia izao: manatsara ny fahaizana miresaka sy fifandraisana ny famakiana boky. Ny olona anankiray rehefa tia mamaky boky dia lasa mora ho azy ny miresaka izany. Mora ho azy ny mifandray aman'olona satria tombontsoa raisina avy amin'ny famakian-teny, famakiana pejy voasoratra izany. Misy fanambarana anankiray izay milaza fa ny olona anankiray tia mamaky boky na tia mamaky ny tenin'Andriamanitra dia azo antoka fa mety ho tonga olona malaza anankiray, kalaza amin'ny fandaharan-teny, mandahan-teny zany, tena mahay mandahan-teny satria tia mamaky boky. Tombontsoa raisina avy amin'ny famakian-teny izany hoe lasa mahay mandahan-teny, mpandahan-teny malaza. Mety ho ianao zany, mety ho izao ihany koa zany. Ny fahatelo dia izao: anisan'ny tena hitadiavana vahaolana mafy mihitsy amin'izao fotoana izao ny fampidinana ny tahan-draritsaina na ny stress izany. Betsaka ny tratran'izany raritsaina izany, mitebiteby ny amin'ny asa, ahoana ny ataoko ny amin'ireto zanako, maro samy hafa. Mampitebiteby antsika ireny rehetra ireny, mahatonga raritsaina. Fa ny famakian-teny, nisy fandalinana anankiray, fanadihadiana anankiray natao tao amin'ny université anankiray any Britain Angleterre any tamin'ny 2004. Fa ny famakian-teny, eno tsara ity zavatra ambarako anao ity,
ny famakiteny ao anatin'ny 9 minitra dia mampidina 80 isanjato ny raritsaina izay misy eo amin'ny olona ray. Famakiteny ao anatin'ny 9 minitra mampidina 80 isanjato ny tany-raritsaina ao amin'ny olona ray. Mahafinaritra izany. Ary zany tena vahaolana mahafinaritra tombontsoa lehibe ho antsika izany hoe aoka sika azoto hamaky teny izany. Ny manaraka dia zao, ny faefatra mampitony ny fahaketrahana ny famakiteny. Rehefa sendra kivy iny sika, rehefa sendra ketraka iny sika ny amin'ny toe-java-misy, dia asaiko ianao hamaky teny, hamaky boky. Isafidy boky anankiray, hitady toerana iray dia hamaky boky. Mety hoe eny ambanin'ny hazo midoroboka iray, na ihany koa eny anivon'ny zavaboary eny, dia aoka hamaky an'iny boky iny. Fa mampitony ny fahaketrana. Mety kivy ianao amin'ny lafiny maro samihafa fa mifamakiteny. Misy filozofa iray britanika izay antsoina hoe Scruton, dia izy io dia miresaka fa ny olona anankiray ihany koa tia mamaky boky. Rehefa ao anaty fahakiviana iny no mamaky boky ihany koa, dia lasa ohatran'ny maivamaivana zany le fahakiviana zay nisy. Nenenina zany karazana fahakiviana sy fahaketrahana misy eo amiko sy eo aminao. Mamaky boky fa hitondra fifaliana, hampiena ny fahaketrahana sy fahakiviana ato anatiko ao anatinao izany famakiana boky izany. Ary ny fahadimy dia zao, ny famakiana boky ihany koa mahasalama ny saina, mahasalama ny saina ny famakiana boky. Ny olona tia mamaky boky misy université anankiray any Amerika any antsoina hoe Russie. Ny famakiana boky, ny fikarohana izay natao zany tao amin'ity université ity, dia miresaka mahakasika ny hoe ny olona izay tia mamaky boky ny ara-tsainy dia salama tsara. Rehefa manomboka mahazoazo taona ny olona dia lasa manomboka miova ihany koa ny tany fahaizany mitadidy, ka mivoaka ety amin'ny vavany zany zavatra lazainy zany, lasa tratran'ny areti-tsaina zany izy. Fa ny olona tia mamaky boky dia voataiza ny ara-tsainy. Maro ny olona izay fantatsika, ireo zokiray aman-dreny izay fantatsika hoe tena tia namaky boky, ary teo amin'ny fantera ny fahalebiazany, dia mbola mipetraka mandrakarivo izany tombontsoa raisina avy amin'ny famakiana boky izany. Miresaka izy, milaza anaran'olona maromaro, voatonona ny anarana sy fanampinanarana, ny daty rehetrarehetra io, ny toerana rehetrarehetra io, voaresaka avokoa zany rehetra zany, nefa tsy misy nininona vakiny eo, satria efa matanjaka ny sainy, satria salama izy, salama ny sainy noho ny famakiana boky izany. Mino fa mba tiako ho tianao ihany koa ny anana an'izany hoe saina salama izany, ka atanjaka amin'ny fitadidiana, dia na mahazoazo taona sika mbola mipetraka mandrakarivo hoe salama foana ny saina. Ny fahaenina dia izao, ny olona anankiray mamaky boky zany, raha misy olona roa zany eo samy eo avokoa, ny anankiray tia mamaky boky, ny ray tsy tia mamaky boky, dia izao ny fanadihadiana natao ihany koa naneo fa manana tombo ny 2 taona amin'ny fahavelomana. Farafakely zany manana tombony 2 taona amin'ny fahavelomana ny olona tia mamaky boky raha mitamin'ny olona tsy mamaky boky. Zavatra fikarohana maro efa nijereny zany rehetra zany, ary zavatra marina zany. Misy tombontsoa lehibe amin'ny famakiana teny io, io pejy voasoratra io boky io. Ary mino aho fa anisan'ny linany amin'izany tsika raha tiatsika ny iaina fahasambarana bebe kokoa, ary mety hitombo 2 taona akoatry noho ireo izay tsy tia mamaky teny ny fiainantsika, dia aoka sika ho tia boky, ho tia mamaky boky. Izao ihany koa ny fahafito, ny famakian-teny dia mampitombo ny fifantohana, mampitombo ny fifantohana. Matetika rehefa mandeha mamonjy fotoam-bavaka ny olona amin'izao fotoana izao, dia vitsy monja ny mitondra ny tenin'Andriamanitra. Dia anontany antsika zay eto zany zao hoe iza amintsika zany zao manana tenin'Andriamanitra eny. Mahafinaritra. Misy maromaro mitondra tenin'Andriamanitra,
rehefa fotoana tahaka tony a rehefa manonona tenin'Andriamanitra ilay olona dia raha manana baiboly ianao dia sokafo ny baibolinao, aoka ianao hanokatra amin'ny baibolinao dia hijery izay voasoratra izay voalaza ao amin'izay omeny ilay mpitarika izany. Inona ny anton'izany? Lasa mifantoka ianao rehefa manaraka n'ilay vakiteny. Teny am-piandohana zany tsika izao namaky an'ilay Apokalipsy 1:17 dia raha namaky ny baiboly eny am-pelantananao ianao dia nifantoka izany. Lasa tsy nanana fotoana ianao iresahana amin'ny akavia sy akavanana satria mampitombo fifantohana ny famakian-teny. Ary izay ny tsy ampy amin'izao fotoana izao amin'ny olona maro izay resaka fifantohana izay. Lasa variana amin'ny zavatra hafa fa aoka isika hanana ny tenin'Andriamanitra manokana rehefa mamonjy toeram-pivavahana izany. Ny fahavalo, tombotsoraisina fahavalo amin'ny famakian-teny dia izao hoe manatsara ny torimaso ny famakian-teny. Teo aloha isika dia niresaka mahakasika ny hoe rehefa mamaky teny 9 minitra ny olona iray tratran'ny rarin-tsaina dia miaina 820 ny tahan'izany rarin-tsaina misy eo amin'izany. Ary mazava ho azy fa rehefa mamaky boky isika alohan'ny atory amin'ny takariva iny zany dia manokana fotoantsika hamakiana boky dia lasa mahazo aina tsara isika amin'izay fotoan'izay, lasa tsara ny torimasontsika. Mety misy aza araka ilay teniko teo 9 minitra, mety misy aza mbola 3 minitra izy mamaky an'ilay boky dia efa mahazo torimaso sady. Zany tsy midika hoe mifoazandray dia toy izy ilay 3 minitra manaraka fa tiana ambara dia izao hoe manana tombontsoa isika rehefa tia mamaky teny izany. Ary manasanao hizatra an'izany hoe isaky ny hariva dia hanokana fotoana manokana miaraka amin'ny ankohonana hamakiana boky iray izany. Indrindra ny tenin'Andriamanitra aoka hanokana fotoana isika hamakiana ny tenin'Andriamanitra, manatsara ny torimasontsika izany. Ary ny fahasivy dia izao misy an'ilay teny antsoina hoe bibliothérapie. Ilay biblio moa dia avy amin'ny teny hoe livre izany midika hoe livre na boky izany, thérapie resaka fitsaboana amin'ny lalan'ny boky. Maro ny mpitsabo izay miresaka mahakasika an'io zavatra io zany amin'ireo olona izay tsaboana hoe aoka ianao hanokana fotoana hamakiana boky, misafidiana boky dia vakio. Satria tena ilaina amin'ny lafiny rehetra izany, na ny ozatra, na ny nofo, na ny saina, na ny maso, ny fotsika, ny mombantsika manontolo, mila an'izany famakiana boky izany. Famakiana boky amin'ny ankapobeny izay niresahana tao anatin'ny tombontsoa 7 izay niresahana teo izay, fa izao tsika dia jery manokana momba an'i Jesosy. Ahoany Jesosy sy ny boky? Ahoany Jesosy io sy ny boky? Ny voalohany dia izao, ohatra ho antsika ny amin'ny fitiavana boky io Jesosy io. Ny Luka 4:4 dia miresaka mahakasika izany. Luka 4:4 asaiko ianao hanokatra ny tenin'Andriamanitra dia hijery ny voalaza ao amin'ny Luka 4:4. Izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tonga tao Nazareta izay nabe azy izy, ary araky ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana mamaky teny. Niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana mamaky teny. Tsy nimiditra ao amin'ny sinagoga amin'ny andro sabata ihany no fanaony Jesosy, fa ny famaky teny ihany koa. Tena tia mamaky teny io Jesosy zokontsika io. Ary ny toy manaraka eo ny 7:12 dia miresaka mahakasika ny hoe tena tolotra azy ny boky Isaiah-paminany. Tia boky io Jesosy io. Maninona moa tsika raha andao anahaka ny Jesosy io? Ho tia boky ihany koa. Natolotra azy ny boky Isaiah-paminany. 20 ary efa naorony ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha dia nipetraka izy. Ary nandinika azy ny masony izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Eo zany ilay tombontsoa izay niresahantsika tery am-piandohana, ilay tombontsoa 7. Avy namaky boky izy dia naveriny tamin'ilay nanolotra dia nipetraka izy, ireo rehetra izay manodidina nijery azy. Inona moa zany ny antony hijerena azy? Ny antony hijerena azy dia izao. 2:20 eo ilay tombontsoa izay raisina avy amin'ny famakiana boky izany.
ary izy rehetra nakalaza azy sady talanjona noho ny teny fahasoavana naloko ny vavany. Efa tena tia mamaky boky io Jesosy io ary vokatr'izay ireo manodidina azy dia lasa nanome haja ho azy. Raha tiantsika ny anana haja dia aoka isika ho tia boky, indrindra ho tia ny tenin'Andriamanitra, nakalaza azy sady talanjona. Rehefa tia boky sika zany ny tena hoe milona ao anatin'ny fitiavana mamaky boky, pejy voasoratra, dia ho talanjona ireo manodidina antsika. Talanjona amin'inona moa izany? Noho ny teny fahasoavana naloko ny vavany. Ka hoy izy, tsy zanako Josefa va ity. Misy hevilalina izany teny izany hoe tsy zanako Josefa va ity. Mpandrafitra ny rain Jesosy. Ohatran'ny milaza izany hoe ohatran'ny tsy tokony hahavitan'izany anio Jesosy io. Zanaka mpandrafitra ve dia havitan'izany? Lasa tena nahatalanjona ny zavatra nasehony. Raha lasa anabavy malala. Misy tombontsoa lehibe raisina avy amin'io fitiavana mamaky boky io. Ary raha tahaka ny Kristy isika, zasy ianao hoe mamaky boky, dia ho talanjona ny olona. Na zanaka inona isika, na zanaka inona, na inona asa ny ray aman-drentsika, dia ho tonga tahaka ny Kristy hoe tsy zanaka ianona ve ty? Satria tsika tia mamaky boky, lasa olo malaza, olona omena haja, satria tia mamaky boky isika, tia mamaky ny tenin'Andriamanitra isika. Raha lasa nabavy malala. Teo isika dia niresaka mahakasika ny hoe rehefa mamaky boky isika dia misy tombontsoa raisina hoe 9 minitra monja zany ny famakiana boky dia misy tombontsoa 20 isanjato vidinan'ny raritsaina. Fa izao rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra sika, tia baiboly sika, dia tsy ho 20 isanjato ihany ny tombontsoa izay raisitsika avy amin'izany. Tsy mitovy amin'ny boky rehetra zany ny tenin'Andriamanitra, fa tombontsoa lehibe. Mety ho 100 isanjato misy lasa falifaly tanteraka ianao satria ny resaka tamin'Andriamanitra ny vatany isika tamin'ny alalan'ny teniny izany. Eto ihany koa i Jesosy ihany koa dia niantso antsika ihany koa izy ho tia mamaky boky. Ny Jaona 5:7 dia miresaka mahakasika izany. Hoy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy ananareo fiainana ary ireno manambara. Antsona zany sika ho tia mandinika ny tenin'Andriamanitra. Zao anefa ny famakiana boky misy fiatraikany mandrakariva eo amin'ny olona izay mamaky izany. Tahaka ny fijerena horonan-tsary ihany koa zany ny famakiana boky. Raha ohatra ka mamaky boky tantaram-pitiavana ny olona anankiray, dia mientanentana tahaka izay mifanaraka amin'izay ihany koa ny fony. Raha mamaky boky mampatahotra, tena zavatra kely midona fotsiny aza dia efa taitra izy. Raha miresaka zavatra mahakasika ny hoe ady fahatanjahana ny olona iray, dia izao tahaka n'izy mijery an'ilay horonan-tsary adiady reny, ka na 12 alina azy izy hody irery dia tsisy atahorany na izy namaizina be ary ny andro. Dia ohatr'izay ihany koa ilay mamaky boky zany. Fa ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia misy fiatraikany amin'ny fiainantsika, mitondra fahasambarana ao anaty ary hitany ety ivelany zany. Lasa olona falifaly lalandava isika. Misy mpanoratra malaza iray izay antsoina hoe Ellen White, miresaka mahakasika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra dia zao ny ambarany. Ny famakiana ny tenin'Andriamanitra raha tsy aloava ny vavaka mafana na dia ny andininy izay heverina fa tsotra sy mora indrindra aza dia tsy ho azo niviny. Tsy mitovy amin'ny dia mamaky boky dia mamaky boky zany famakiana tenin'Andriamanitra, fa tsy ho takatsika ny tiany ambara. Raha tsy aloava ny vavaka mafana izany. Antsoina zany tsika ho tia mamaky boky rehetra, ary indrindra ny ara-panahy. Ny boky ara-panahy zany ny baiboly sy ireo boky maro hafa miresaka momba ny ara-panahy, aoka hialoava ny vavaka mafana izany, dia ho azontsika tsara ny tiany ambara. Tery-ampiandohany sika teo dia niresaka mahakasika ny hoe ny olona tia mamaky boky raha ampitahana amin'ny tsy tia mamaky boky dia
misy tombony rotona ny tahapahavelomany ny fahalava-piainany zany rotona fahalava-piainany fa izao boky tsotra zany resahana zany fa ny ten'Andriamanitra zay nresahana teo dia ninareo ny soratra masina tsy rotona ihany ny tombontsoa raisitsika avy amin'ny famakinany ity boky ity fa fiainana mandrakizay satria ataonareo fao aminy ananareo fiainana reny no manambara ary tiako raha ho zany zasy ianao anana tombotsony amin'izany hoe hamaky boky lasa manana fifaliana tanjatsaina hamaky ny tenin'Andriamanitra tena oliana zany na ohatrina vidina boky anankiray vidio zany fa tombontsoa ara-pahasalamana ho anao zany ho an'ny vatanao ary indrindra fiainana mandrakizay reny boky ara-panahy ireny. Andriamanitra ombo sitantsika tsiraray avy ary ho maro isika no resy lahatra ho tia mamaky boky satria tombontsoa ho atsika tsiraray avy izany. Amen. Ho fehiny zany afatra mahafinaritra izay nodrenesintsika izany dia ataontsika ny hira fa 420 jiro mazava ao an-dalatery. Jiro mazava eo an-dalatery ny teninao iray an-danitra mitalikany diny olombely ho ao an-tany mafinaritra sitrako indrindra ny amakizany anarakany toroheviny ampilikioa ny fahazavany sy anambary zao ny heliny maro no mivelatreny andalana izay dia avekio nefa matoky findroreny teny dia mitsilo ny finoako sitrako indrindra ny amakizany anarakany toroheviny ampilikioa ny fahazavany sy anambary zao ny heliny raha mamely reny fahorina ka kivisany ketrakany fo ny teninao mitory fifaliana mitondra fihondronana toko sitrako indrindra ny amakizany anarakany toroheviny ampilikioa ny fahazavany sy anambary zao ny heliny soisa nandro izao ny tiko manitsilaka nanambony ao ny fazavana anitokiko tompo malala de ny teninao sitrako indrindra ny amakizany anarakany toroheviny ampilikioa ny fahazavany sy anambary zao ny heliny manasanao anondrika ny lohanao hivavaka isika
Jehovah tomponay tsara sy masindrindra ny an-danitra misaotranao zahay no zany afatra sarobidy avy aminao zany zay maneho ny tompontsony amin'ny famakina boky izany ary indrindraindrindra ny famakina ny teninao naneo ohatra ho anay ianao Jesosy ny amin'ny fitiavana famakiteny zay nahatalanjona ireo manodidina satria tiana mamaky teny ianao ka lasa tonga anay nandahateny inonay fa raha ho tahaka anao zahay tia mamaky teny ihany koa tia mamaky boky indrindra ny boky ara-panahy dia ho talanjona ihany koa ireo manodidina satria andray tombontsoa avy amin'izany izahay ary fiainana mandrakizay mihitsy no raisina noho izany famakina ny teninao izany iso farisendahatra ao anatinay tsirairay avy ta io reto mpiaino ireto aoka ianao no homba azy ireo tsirairay avy ny amin'ireo programa rehetra izay hatrehany ary amelan'ny eloko sy amindra fo amiko ianao raha hanonona ny tsodrano avy aminao ho andreto zanakao raiso ny tsodrano hitahy anao ane Jehova ka hiaro anao hampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka mindra fo aminao hanandratra ny tavany aminao ane Jehova ka hanome anao fiadanana mandehana fiadanana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy amen